atolotry ny vivaradeo anao mandritra ty herinandro ty maharam-pitiavana na ijemima tantara nosoratany Jed John Fanimbiantsoa mpilalao amin'ny tantara Sinezy Christophe Rabearmana Fetraobelona miaraka tamin'ny Nambo Miventso ny Volatiana Rajoelsoa ny kirakira teo amin'ny lafiny teknika Bak Sarano Arvondy maharam-pitiavana na ijemima tantara nototosainy maningotra dia tsy menatra vendry re tsy miaraka amin'ny lehilahy lehibe fa hosokondry 50 taona iny manoatra n'ireny mpianakireny ka isiny tiako ry mama mifankaty izay ka tsy mahasakana ny fitiavana ary izay vavan'olona any na ratsy na tsara dia mivavam-bahoaka tsy azo sakanana Augustin efa lehibe mahatrara-pitiavana satria matahotra ny voafitaka foana lehilahy feno raky ny tanàna io e ndrira teo mbola tanora ka tsy hitako izay hampatahotra ndry tsy atahorana ho lany zara mihitsy ekeko hoe mifankatinareo saingy tadio fa mbola tsy mpivady angenareo fa mbola miaraka fotsiny rehefa ao anaty tokantrano ianao vao tsapanao tsara mifetraika an'izany elanela taona eo ampivady izany tena nalaoko ihany ianao miaraka tamin'ilay jilamboty teo aloha iny ka ialaiko sany tiako e saingy tsy mety amiko izy tsy mety mijanona mifanao ratsiny io be afera be koa izy dia matahotra sao dia voasaringotra miaraka aminy amin'izany izy ko mpitoroka zava-mahadomelona dia aleoko fa rarana ka tsy mety amiko iny Augustin anao iny e mody hoe lehibe efa matotra nefa totsy lambo ho toantitra tsy fa mama ve nefa efa nahita vehivavy afaka ohatrany niaraka taminy ny temizingizina mafy amin'ny fankalana azy ka tsy mbola nahita aloha e saingy raha ny fijeriko azy dia tsy mamitaka any eritreritro ka izay ny eo endrika ivelany izany mama tsy ampitsarana toetran'olona anankiray sady efa firy izay lehilahy niaraka tamiko izay nefa izy nisy tafajanona na ray ary dia rehefa mifankaty izay dia aleo hiaraka za koa ny anambady azy na zokiko izy na maditra izy mifankaty izay dia izay nitsapako eny ariko ary aleo aloha izay karakara ny sakafontsika fa ilozako ianao ary inona koa ty mampikiropaka anao ohatran'io moramora ihany fa so injereo losany ery mamy hitako nampiaraka tamin'ny vehivavy hafa Augustin mifampisakambina be sy mifampisangisangeraka ny lalany zareo zay ary narahako foana izay nalehan zareo ary farany dia niditra tao amin'ny toeram-pisakafoana anankiray zareo raloha miverina fa tsy te hifamaly aminy zany fa niteny taminao e saingy ianao moa tsy niniko akory ataoko ohatrany hoe tsy fitiavana ny tenenako an'izany zao dia masonao mihitsy ny nahita sady se lehilahy antitra iny koa avy atao akaraha foy e lehilahy izany feno eraky ny tanàna ary ny anjaranao mbola mipirina tsara fa miandro ny fotoana ny sisa ka firy nefa izay lehilahy efa niaraka tamiko izay nefa izy zao dia tsy tokony ity akory ary mama sa inona ny tokony ataoko fa dio dia fa dio aloha mamoy fo amin'izao taonanao izao fotom-pitoro tsara izay lehilahy erana fa aza sodoka amin'ny endrika ivelany fotsiny soa aza nisan'izao mba hahafahanao manarina no afo izay nisy efa hitanao dia ataovy lesona kia ataovy lesona ao amin'ny aoriana za moa reninao hoe taonohana ny sy hanampy anao foana aza sasatra mihitsy mizara izay avy aminao na alahelo izany na faliana zany misotra mama ary aza mitanondrika ohatran'io moa fa mba mitraka amin'izay dia mitsikikely aza irarahina kory izay problema fa aleo izy hoany fa zaranao aza afaka tamin'iny
Allô? Chéri anao inona e? Zao a? Aleo tapahana hatreo le tady mampifamatotra antsika. Leo fitapahana sy lainga fahananao isan'andro ahy e. Nde vehivavinao tiavina fa izy manja sady normal tsara. So neverinao fa tsy hitako ahy ianao sy ny vehivavy mifampitantana sy mifampisangisangy anao eraky ny lalany inomary. Avy eo dia niditra resto. Mpamosavy mandeha alina aza nge misy mahita e. Naleoko tsy niteny satria manaja ny tenako fa zay ny fahendreko. Zay ny fanapahan-kevitra e. Aleo tsika misaraka. Andray? Eny e, misaotra anao. Mitsodrananao izay olo tianao aho. Mahareta dia tsy ho azo tsampina amin'izay atao. Za kosa adino isy fafao izay momba ahy. Aza mitadidady an'izay misy atsony eo amin'ny fiainako. Velomo. Ary ino ty mampitanondrika sy mahalasa saina mampitatakolaka anao io? Ny antso ny Augustin teo ary laza tamin'ny faly eo faranana ny fiarahanay. Tena soa ihany ary ianao afaka tamin'iniko. Voavany ivelany ihany mihitsy za io nahita azy miaraka amin'ilay vehivavy manao postisy be zay. Tena tsy zakako sy nakararo ny foko a. Dia mivavampena taony tamiko hoe se vehivavy manan-kilema sady ketrakila ve hono mba mampifila azy. Andre? Isa hono no tia amin'izao poziko izao akoatra azy. Raha hitetiky ny ahazo lavatra hono dia manantena any tsy misy eo foana. Za mivavana. Izy bandray miantso polisy. Ny olona ohatr'ireny tsy mba ho tafita sy ho lasa lavitra amin'ny fiainany izany e. Tsy omeko raha idingana akory iny dia mitsingidina fatery. Aza marary fo amin'izany fa olona sady tsy endrika ny tsy bika nefa mbola be vava koa ilay goaika antitra iny. Io vatanao io mody tedavana. Koa satria moa ianao tsy nanome azy an'izany dia naleo ny findra ny akafo. Ary izany ny tsarana ny lehilahy anankiray izay milaza fa tena tia e. Efa fantany talohan'ny ranay nefa manan-kilema e. Ary tsy afaka niova mahizaha mihitsy a. I Alex Lambot koa ngiaraka amin'ny vaovao farany fantatro momba azy a. Dia fatratra amin'ny afera maizina nataony. Zao any amponja maka sainako tsy mahay miaina. Aleo izany ho hany ka. Haiko mamindra amin'ny sisa ary ataoko hanatra ho azy efa niainako izay. Viva 98.8. Azafady. Fanahoana kosa ianao dia mandona fotsiny ohatran'izany e. Lalana malalaka be io. Kay, nararo mihitsy ny lamosiko ny dominao. Tsy ireo koa ny zavatra tetỳ an-tanako raha tsy potraka daholo ny fahaterako e. Tena azafady tompoko. Azafady fa makiny lahatra bisa fa somary ariva ny andro dia nandeha mafimafy. Ny namako rehetra koa efa lasa ny aloha fa za mbola nisy natao dia tarakiny. Ao fa apiko no nangona andro taratasy potraka reto e. Zay, tsy naloto. Tsy maninona ka. Afaka mandeha amin'izay ve za azafady? Afaka ka. Ianao raha teo koa milaza fa maika moa za koa tsy afaka amin'ity tongotro ity. Fa andeha hody nga ianao? Ie, ny karakara dossier nandehanako taty. Efa hatramin'ny maraina dia izao vao vita. Fa nilahatra be nga? Nilahatra be tao? Tsy dia nilahatra ka. Ny mpianatra koa mbola vakansa dia nararaotiko. Dossier maromaro ny karakaraiko tetiko. Tapakandro maraina fotsiny any tao amin'ny office du bac tao foana. Mandrisy aloha ny anarako e. Mpianatra ao amin'ny médecine ary taona 5. Tsara anaratra amin'ny sekoly izany. Mifanaraka tsara mention anao ilay anarany. Ny ahy kosa Jemima ny fiantso ahy. Mahamasina izay no mipetraka. Ianao koa aza tena tsara be. Ianao koa? Tovavy tsara tarehy lolo fotsy. Jemima no anarany. Raha tsy manana mendrika ivelany dia
toa mahasarika tokoa zato izy. Saingy ny endri kely dia tia tonga ny akavianiko lepaka. Varina be ianao izany mandinika misy tianao anga sa misy manelingelina amin'ny masonao hoe tia amiko? Tsisy ka. Azafady raha manoana anao fijeriko. Mandray puissant 19 mipita ary ianao? Miaraka ihany izany tsika eoko. Ka andao repite anao tantanako. Tsy maninona ka efa zatra mipita. Ndao fa mahay mandeha. Aza misahirana re Ianao koa izany. Enim-bolana izay ny raha naisy mandresy. Tsisy nanam-po hoe faratra ny fitoriana fitiavana ilay kisendrasendra kely voalohany eo ananay teny Ankatso. Taoriana ny fankalalana mantsy no fanolotra larana fondaisana arana anaty Facebook izay. Any ka zary fanaonay no miona matetika. Hatramin'ny mama aza moa efa mahalala ny fiarahanayko. Tiako mandresy saingy matahotra satria voaingana ny voadona-pitiavana ary toy izay foana ny fiandohana. Mandangolangy sy manambitamby ny lehilahy amin'ny voalohany fa rehefa leo izy dia hita ny hatramin'ny kilemako. Ny zavatra tsapako dia voadona-pitiavana foana kanefa koa mora mity foko. Indraindray tsy dia erika lehilahy fa tao misy hery manosika anaiky izany. Mahafaly ahy fotsiny izao dia mandresy ny lasa fa tsy tia mifantatra izay lasako ary ezaka lorina fiainana vaovao miaraka amiko. Tsy tia mifantatra izay lasany koa mba hampitony ny foko noho ny fitiavako azy. Efa nanaiky azy aho ary ekeko fa ninainga mba no anjarako. Mandresy eo? Ahoanaka izy misy fanontaniana apetraka amin'ny lahy ty. Ko maninona raha tsy tonga dia lazainy samy menatra ianao? Zaho ary ela marina ve ho tena tia ahy dia hatraiza amin'ny fitiavany lahy izany? Tena tia ve? Dia hoe hatraiza? Hoe tena tiako ianao ary hatramin'ny farany. Ka tokony hevitra izay momba antsika amin'izay ny tsika efa tsy fandany andro ohatran'izao foana e. Kanefa fantatro tsara fa mbola mianatra ary fianarana ho mpitsabo ny ataoko. Mila fifatohana be ary mila mianatra tsara mba ahafahana mamita an'izany. Ny fianarana nefa fantatro ro mandresy fa na izany aza tokony mba jerena ihany momba antsika ka nandray aman-drenao aza ve tsy efa mahafantatra ny fiarahantsika. Enao marina. Nalahelo mihitsy tamin'ny ianao tany aminay iny ry Jemimy. Fa ahoana? Vazany zareo fa vehivavy misy klima aveo no mba nandraketany foko nefa dia vehivavy be lehibe maniry ohatry ny anana tsara tariny amin'ny anjerimanontolo io. Dokotera olona ny tanjoko dia tokony olona ambony manana ny maizy azy no vadiko fa tsy olona ketrakely ohatran'izao. Tsy hafianako aminao izany satria tiako ianao ka tsy tena manitsidina ohatran'izany no anafoana ny fifankatiavantsika e. Sao dia tokony tsy araka aritsika e. Ary sao dia izany ary tsy dia hivakiana alohany amintsika. Jenima, fa maniny ianao no misaina an'izany? Zavatra tsy mieritreretiko akory izany. Mampalahelo aza ny teninao izany a. Azafady ary fa firy taona eo moa izany no vao vita ny fianaranao? Eo amin'ny roa taona sisa miaraka amin'ny fakana expérience na stage. Ao anatin'izany koa ny interna any amin'ny CASU. Izay tia tokoa mahandry e? Ka izay maharitra koa ny vadiny andriny. Mba mahatokisa ny valera moa fa sao dia lasa ho vadiny kotikely eo ty ianao e. Ahoana hitana nivoaka ny ivelany any nga mamanay izay e? Izy ka manahoana ianao raha miseikely. Manao misy e? Fily no anarako.
dia madama kely ny patroako. ay fa ny mahafantatra any sy zary sy mandresy za no karakara be nefa izany afaka no aiza moa fa eto ny asa isan'andro sy ny nanakaramana dia tsy maintsy karakaraina tsara ny eto eto ny isan'androko eto manala n'izay malazo dia manondraka azy ireo tsy ho faty jerijerena matetika ihany koa sao misy biby mpanimba mazotoa ary aloha ianao fa ho any amamy izay eny ary misaotra dia nareo koa mahazo toa. Mambo aiza ianao efa reto izay mandroso mipetrapetra aza mihafahafa ny vahiny fa izany aty aminay misaotra indrindra reto boko izy letsy no ialiana mamako dia izy koa sary mama no olon-tiako le lazaiko taminao mandresy ny fiantso azy efa tany amin'ny ray aman-dreny izay dia mba nakaty aminao indray fa ny mahafantatra amin'ny namany jenina ay mba tsy ampisy elanelana be eo amintsika dia atao fotsiny hoe mamana neny zay mahazatra anao za koa fa ny mahafantatra anao dia manatena sahady fa tsy anao kilalao ny zanak'io matokinareo fa iezaka no zay tratry ny heriko mba tsy haharavina fitiavana iny nareo ty kisandresaka fotsiny fa andrasakako zava-pisotro sy tsakitsaky anohizana andresantsika vetivety fotsiny tena hoaka mariny ka nanao zao fitiavanao sy mandresy vinantiko vaovao zao tia filaza mama azy koa dia ohatran'ireny hoe efa nisy nangataka teto aminao reny ka manahoana ny fahitanao azoko mitovy amin'ireny lehilahinao taloha reny sa mba olo-trotra sy fakavady ihany tsotra aloha izy izay dia anisan'ny mampiavaka azy fa matahotra sao dia za indray ny anararotan'ny olona azoko fa misy inandray raha mampisalasala anao hita mama be namana loatra izy dia ireo namandreo vehivavy mibetsaka zany lazay mifampiara-mianatra aminy nefa dia mazandro hoe tonga ho amin'ny foana manao devoir par-groupe dia izay fahatsoran'izay natahorako hoe anararotany namany azy izy nefa anisan'ny olona mahay silipenarana be loatra ka tsy manao an'izany ambany-javatra lazainy tamiko fa mbola misy eo amin'ny 2 taona eo na mahery vao vita ny fianarana raha tsy mamery taona azy zany na tsy misy grevy sy ny sisa rehefa tianao izy dia izay ny zava-dehibe ary ninona sedra mety lalovana dia tsy masakana anareo zany ka noho izany dia mila matanjatsaina ianao aleo tokoa aloha atao ambony foana morala fa indraindray maminavina zava-dratsy dia tanteraka tokoa avy eo sady efa be izay formation niainanao izay tsy efa vita vaksiny tsy efa tokony amdivody amin'izay ve ianao ohatra ny efa miariva mantsy any ivelany ao andray dia roahanao koa zany ka dadanay sy neninay izay efa ho tonga io ka mandreraka be raha fatany fa rehefa tsy eto zareo dia mankaty foana ianao andray ka fantatrao tsara kosa ngefa tsika mbola tsy vita ninininy ary nyfisinao efa fantatro zareo ka so hanahirana ny amin'nyvavan'ny olona zany mandreraka ihany mba tsy azoko mihitsy ianao ka maninona mpifankaty ngetsika dia ina mahamenatra anao an'izany sady ezany izy hoe efa fantatro zareo raha ny fava-bahoaka indray oviana no ikombona ka za koa mbola be devoir be ka mila mandeha mihitsy ianao ka mila fifantohana ny tena marina eny ary tsy mametsiny ianao engane ka ho izany tokoa to miayahany ianao zany engane eo ka ho diso fotsiny eritreritra ary aza manahy fa za zany fa tsy ianao
raha pitsindray izany mandalo. Tokony asiana fandiniana ihany ty fankanesanao lava ty atrano tika. Tsy mety. Ino ve tsy mba mimenatra amin'izany? Tena tsy azoko ro mandresy a. Mpifankatiana antsika dia normal be raha mihaona sy mifankahita matetika e. Sa kosa ary tsy tia ianao e. Fa niteny an'izany taminao ngahaka. Ka inona fotsiny ary nandraranao atsy ho aty e, indrindra fa rapitso. Ny tena marina, misy devoir par groupe izay rapitso dia aty atrano le izy natao. Ka tsy samy olona zaina fa eo ianao mibe safary eo. Ay kosa iona amin'ny sainy tiako. Fa maninona anao loatra ny zanak'olona iny? Ko raha tsy hitako ny fihetsiny taminaoko, misavosavoka tsampila sady tsy menatra ety antranon'olona. Ianao koa amin'izany dia mamotika ery. Sady ny tsy azoko hoe maninona ny ray akoatranao ihany ny lehilahy fa amin'ny vehivavy mibetsaka. Tsy azo ovana nga zany. Sary-piaro loatra ianao e, ohatran'ny vehivavy tsy mahatoky valeur zany. Satria izay nefa nisy hatrizay, izay koa nefa mifankazatra hatramin'ny taona voalohany. Mazava. Zaza teny aminao hoe maninona moa raha tsy mivezivezy makaty mihitsy ianao mandritra ny 2 volana eo fa manao mana examen izaho io e. Izay no mahatonga anay hianatra be. Na hoe fotoana sa tsy maninonako. Atao anie sitraponao ry mpanjaka-andrian-datsy rehefa sy mandidy eo. Tadio anefa. Fa noho ny fitiavako anao no anekeko an'izay tadiavinao. Na zany aza mitandrema tsara ianao amin'ny sainy tia iny fa tsy menatra akory iny ianao izay ampisaraka atsika. Ny olona ohatran'ireny tsy mahagaga ka. Tsy zazakely akory ka tsy ahalala ny tokony ataoko e. Eny ariko, arono a. Inona moa izany ny andraikiny ao anatin'io groupinareo fa tomboseho milay be ery ty izy sady tena akaiky anao a. Izany tompony andraikitra amin'ny groupe voalohany, ary izy ny sekretera anay. Ay kosa ianao no misafidy azoko. Sady mahay misafidy vehivavy tsara tarehy maro. Ohatrany mandreraka be kosa ny miresaka aminao zany. Izy ny nanolo tena anao sekretera fa tsy hoe za akory ny safidy anazy. Tsisy idirako mihitsy zany. Sady efa nilazaiko anao teo fa hatramin'ny taona voalohany ho zay nefa niaraka foana tao anatin'ny groupe io. Ary mazava ho azy fa tsy maintsy tafiaraka izay anatina devoir dia tsy misaraka intsony. Misy antony matoa izy nanao volontaire fa shi. Tsisy raraiko an'izany fa rehefa tsy manao adalana ianao dia ampiasa e. Ary andao amin'izay ianao ateriko fa lavidavitra eny ny lalana iny. Sady adanaisiny koa efa ho avy eo. Dia nino an'izany ve ianao? Toa tsy mazavazava nge fizotra n'izany fitiavanareo izany ankehitriny e. Ny lehilahy marina dia lehilahy foana ka. Mino satria izay mifampatoky. Ny saiko mila amboarina ary mama. Raha tsy izany dia ny foko no arareo. Tiako loatra izy satria tia. Fitsinjovan'ny hoavinay ny antony izany e. Saingy dino ihany fa efa nalovako raha izay fitiavan'izany. Vehivavy a, rehefa mba tanora ohatranao koa. Tsy hoe te hampisaraka anareo akory fa te hampisainanao. Tsy lasa lavitra loatra ve sy ny sainao zandry mama. Fianarana ho mpitsabo eny amin'ny mandresy. Ary hainao tsara fa mafy izany sady mbola lavitresaka. Ary ato zareo manomana fanadinana dia ataoko angamba fa rariny loatra ny azy. Tsy mametsiny azy mihitsy ka. Dia ny ihany anaty fotoana fohy hoe nahoana na dia 2 minitra ionanareo asa dia sakana ny tsofono ho anao e. Nefa nama manara-po amin'ny fotoana rehetra. Sa ianao toreny fitiavana fa ny hafa ny tompo-toerana. Dia inona ary izany no ataoko izy mamy e. Inona tokony ataoko? Ferevitra tanteraka raha izany ka. Indraindray tokoa te hatoky azy. Nefa be dia be mibaraingo mameno lohako tao milaza sahady fa diso fanantenana. Tsotra izany retsy a. Dia anajereo any an-tranony izy afantaranao azy ao am-pony. Na arao maso mihitsy mandritra ny fohem-potoana nomeny io e. Fa ny tena tsara dia mifankanesanao any an-tranony mihitsy. Hijerenao an'izay ataony. Raha manisy olana izy na tesitra mahita anao dia tadio fa tsy tiany izay ianao fa mody fianarana ny ataony alaolana anakanana izany.
farafaly kosa izy dia misy fitiavana anao tokoa izany any anatiny, nefa aza azo dokany amin'izany fa tsy jerena amin'ny fonony ny boky a. Viva 98.8. Hitanao, ataonao ohatran'izao le izy. Tia dia makato dia makato dia avy eo anao miverina ato zao. Zay vao makany tia amin'izay. Andraso mihitsy aloha hivadika any dia hijoro atao rianina eto e. Amin'izay araka ao tsara ny fandaminana azy. Zao amin'izay le izy, ino tsara. Ito a dia avy eo ty, dia avy eo miverina makaty. Araka ao tsara amin'izay angamba. Dia toy izy indray any rehefa vita izay dia tia ny manaraka. Somary asio dia ampiana manondro indray mba tsy hanahirana ny fandikanao azy. Dia avy eo amin'izay makato. Oay, azafady manelingelina fa simbaiko tamika le fitiavanareo tao anatin'ny ofilala. Miala tsy nandondona fa avy hatrany dia niditra mbola nisy fampisehoana tsy natao an'olona tsy mahatoko valeur ato. Tsy mima, fa inona nefa mbola nakaty tokoa satria saro-piaro sady tsy androko ny rovolana anomenao. Ahay mitombona ny ahihako. 5-10 heures. Asa mezaky ny manazava amiko koa fa ampy any hitako hoe misaotra. Azao Cynthia, dao aloha ianao mandeha dia manaraka tohizana. Azafady dia miala tsy indrindra fa iresaka amin'ny azafady. Jenima, za nefa nanome feom-potoana taminao tsy hain'engelahy. Ao arian'izay tsika afaka mihaonao foana. Mbola manomana fanadinana hoa. Satria tsisy anaovanao ny sitraponao. Dia sahanao ihany manamary teny eto anatrehako fa tsy miaraka ianao sy ny vehivavy iny. Nefa dia mifanafisafy sy mifampiondakonda ny rina reo. Za fotsiny ny amidinao amin'ny devoir par groupe dia nisy ny secrétaire. Misy profo mivaingana sy mitohaka amin'ny tendana ohatry ny relaiza indray. Jenima, mba afaka mihainao anavy ianao na dia 2 minitra monja aza. Tsy afaka ka. Na 2 segondra kory aza. Miangavy anao avy tsoro ny tanako azafady dia atolorin'ny olo tenao sa dia ampenjera zany. Za matsiketra kila tsy mitovy amin'ny Cynthia malalanao. Ndana zoro ny lalanao dia adinoza sy ny fitiavako mahantra fa isampaneto ny lalantsika. Misambara eo anilan'le raviko. Za matahotra fa tsy hanosina fa irarisoa. Ho arahan-jazalahy sy ho arahan-jazavavy tsy ho azy tsampina ny ianareo. Veloma. Jenima. Aleo aloha izy hoany fa tsy ho tonga eo ihany ve izy. Azava amin'ny andalana eny ihany ny antony. Indraindray tsy dia iaino santsony mandinika ny fiainako sy mombaka. Olombelona mety maty tsy mahalala izay ateraky ny ampitsoko amorakivy. Lehilahy firy izay miaraka tamiko. Isa no mitondra ho toy ny olo ty. Milatrola fa miova lehilahy foana. Maika mitombo aza ny fankalan'ny olona fa efa ketrakila manampe lehilahy ihany koa. Menatra ve izay miaraka amiko noho ny kalemako e. Sazany efa voahozona hijaly ka raha vao misy masoandro menatra dia afondraona manarina azy. Kivy tanteraka tia mofo sy tiana foana ny eritreritro. Dia hivary lavo ve sanatria e. Nefa efa izany mahazo aho. Adiniko fa mbola Andriamanitra mijery midana sy manokatra lalana ho aho. Tsy misy enimeny tokoa ho aminy fa na finoana toy ny voatsinampy aza dia afindra tendrombohitra.
eny tsy mbola mifarana kosa tontolo sao ary tsy ny depara amin'ny compte fa ny arrivé. Fa ahoana ary madama kely raha tsy mahadiso? Hoe ahoana izay? Nandinika anao teo foana nandritra n'izay fotoana nijanonanao teo izay. Na ny voninkazo nitondrahako azy efa otsaka teto amin'ny toerany iray fa ny masoko variana mibanjina anao foanako. Variana sy lasam-borona ery ianao mandinika an'izato voninkazo. Sa tsara bika loatra izy io? Filo kosa izany tiako be ilay felany. Mahay mikolokolo sy mikarakara zaridaina mihitsy ianao filo ty raha tsy maintsy dia felam-boninkazo maro loko izay tazan'ny masoko sady manintona mamerivery manitra aok'izany. Kanefa nge tsy dia izay loatra ny hitako fa ilay felam-boninkazo tokany io foana no nahavariananao teo efa ho atsasakadiny. Ny masonao amin'io mijery azy fa ny sainao toy ny any anabakabaka sa mahatsiaro na manofo sahady Andramose mahita an'io fahatsiarovana io? Ramose iza zao zany ka fa le hoe mandresiniko tadidiko ange nareo roa kely le taty iny mifankaty reny tsofaty reny miaina anaty fahasambarana miendrika paradisa mihitsy. Namako fotsiny iny fa tsy miaraka izany izay. Ay namana koa zany no hoe olo tiany Filo koa izany dia mahantsikaiky. Arono filo be izao manan'olo tiany be dia be mihitsy ka. Mba afaka manonona anarana ve ianao na dia iray fotsiny azy? Raha vao mamanay dia Gilbera dadanay, i Albera zokiko, dia iso zokiko vavy dia le zandriko lafarany iny. Ka olo tiana miaraka aminao ne zany leo atao andefy mandry. Mba miangatra ianao madama kely. Fa ahoana? Izany mba ity olona bado la ohatra anay izao zaridaina ny fonenanay. Saingy diso be zany. Misy olona tianao foana any. Zany manana olo tiana fa le olo tiako tsy mety ho tia ahy satria efa fantatro fa tsy mety nikambananay Tsy azoko. Mety hoe tsy samy teny ve le tianao amin'ny mahavehivavy azy nefa ianao koa tsy samam-botraka. Aleo reo asa mirery zany aza misahirana mamantatra an'izay zava-dalina reketin'ny fitiavako akory. Mba tsy azo koa ny filo izany ray olona izany afaka manampy. Oka izao patroako ianao ka manondraka voninkazo sy mikarakara zaridaina ihany ny tokony ho aiko. Dia misaotra amin'ny fanoloran-tena fa aza misahirana akory dia hoe tsy mandray ravin-dena mihitsy ve za? Jereo tsara azy ny anaovako azy. Oka re vitako io. Iosipotaka eo ianao dia ho bediny reninao matahotra so ho hitany etontsika. Sady ianao zany seritseri mibery manondraka bozaka. Tsy aleto ary fila amin'izay tsika afaka miresaka tsara indrindra momba n'ilay olo tianao. Toy izo amin'izay ary izy teo dia aleo any izay hoany ka eo mo fily Efa tany Andrimandresy moa ianao? Eny ry mama. Dia inona ny hitanao tany? Filo mahorera mahatsirafina. Marina ny tenao fa tsy sainao valin'ny adalany ny antony andrarany atsoany aminy. Hitanao izany? Zao tsapanao tsara ny toetrandelahy. Tsy ray tsy roa fa mpamitaka daholo. Kika ry mama. Angamba nisan'ireny vehivavy atsoina hoe mafana tratry ireny. Aza ny teniteny foana.
maninona koa mifoana ohatr'izany ka aiza ny finoanao manana fanatenana fa izao hitanao izao dia tsy izy avokoa fa sary fotsiny efa mananontanyao ilay tena fahasambarana miaraka amin'ilay silakao mampanontany tena ka mampanao tao foana mihitsy oka tsy a raha efa tapitra izao tontolo izao vao tokony teny an'izany ianao eo atenatena ntsika io efa vita ny fanomboana fa miandro ny farantsika satria ny farany mamaritra ny tena izy ahoana nefa ny ahalalako fa efa farany ny misy ahy dia mandra-pahoviana koa ny andrasako an'izany sa rehefa antitra tsy ho ela tsony miandrasa kely tsy resa-pitiavana aminao tsony fa hiteny kosa hoe ninina mianjady na orana mikizana avandra miraraka na varatra mirefitra dia vadio mamono fona mamono tena fa mbola isavy izany ary hodimbiasa amin'ny volana rehefa lasa ny masoandro ao etsy ho finiko ny zanako anaovana lasopy filaminana angamizao no ilaiko ry mama izany eny ary avelako ianao akaina tsara ary aza lefa lavitra ny saina raha misy ilaina dia asoy izay mba hidio kely io varavarana io azafady rehefa hivoaka ny mamy aleo aho atory analany ady-tsaiko mitambesatra tamiko fa tsy zakako ny lohako madama kely fily natory tsara ala tsy dia natory fa lasa saina somany nofony ho avy tsy hisy akory tsy amelako indray ianao raha tsy miteny amiko anio lasa ho aingany ary aza tazomina moa ny akanjoko fa za tsy andositra fa fily angasa misy atao efa vita ka ny fomaraina be dia makaina sisa mba ho azy mba hiaraka za ve no hiaraka aminao otry fa maninona kosa ka tsy mety angasa zany tsy manahirana ny masony mpitazana ve zany indrindra ny mahalala atsika dia azavainao amin'izareo fotsiny hoe miaraka tsika ako fa hiaraka ho aiza nefa etseny mety nefa na mety na tsy mety dia tsy maintsy mandeha ianao satria izany patron dia baiko fa tsy fiangaviana tsy miandrela fa zao dia zao eny ary dia tsy masika amiko tsony ndao re dia isa hoa izany le tia mifilitsahany resahany izany sa tsy azo lazalazaina menatra be ako iza nefa mamenatra anao eo sa ve sady le iza ngeva fantatro fa tsy mety araka ny fiteny fotsiny hoe zay ty adala no iresahako azy satria tsy mijanona mitepo azy ny foko dia tsy lazaina nefa lavolavo be ry izany olona toy ny ahoana izany tovovavy izany saefa madama be ndre tovovavy tsara tarehy izy sady tsy miavona fa ny anay saranga tsy mitovy satria za zaridiné moa izy zanaky ny mpanan-karena zay no antsana nanyelanelana ny fitiavanay natoy io na antsana rehefa nareo miara-mametraka tetezany amin'ny tanana dia tafita foana na tsy misy ary fanina azy rehefa ny tananareo roa no fa mitantana tsy misaraka arahana toko sy fitiavana dia ravatra mandanolohana satria ny fitiavana sady tsy volany tsy arena fa roa mitambatra eo iray tsy misaina zavaina izany ry fily dia mety ho tia avy izy raha ilaza ny fitiavako aminy raha tena tianao izy dia mitombona tsara midobodoboka be ny foko fa ohatra ny lelako eny fa na ny tongotro aza miahoatra ny amindra tsy azoko fa ina mampijanona anao tamiko teo ety an-tsenany atsika sady tsy mbola nahazo izay nilaina akory
ka nefa tsy maintsy lazaiko azy satria tsy efako ny hitahiry azy ka. Jemima, misy tiako ambara aminao. Ay ve, ndao sady mandeha aza miresaka e. Sa ela be nga zany? Mila toerana sy fotoana malalaka tsara? Tsy haiko hoe vetivety fa ny valiny tsy hay. Ao, bitsipitsio ary ary sahanao lasaina mafy e. Ka menatra hoe tiatsena no bitsibitsika nefa olon-dehibeko. Ka ianao menatra amin'ny teny mafiko. Dia hibitsibitsika zany. Be suspensa be loatra koa ty fily ty ka. Ao haingany. Eo ary tsy mino tiako ianao. Izay zao dia manino. Zavatra tsy sarotra akory sady tsy mahamenatra anie zany e. Eny e, izay fahalalana ho azy saingy tena sarotra tamiko ny namoaka an'izany voalazako izy zao ka na tsisy valiny azy efa mahatsiaro maivana. Ay valiny sisany andrasanao. Eny, ary valiny araky ny eritreritro sady mahafa-po. Eny ary rapitsy maraina lazaiko anao valiny. Fa zao aloha ndao amin'izay tsika ndeha hitsena ka. Viva 98.8. Eo, vavina be izy zany Hoay marina madama kely. Taitra be sady tselatra hatramin'ny ambavafoko. Inona le mahavariananao rehetra zao? Navadibadika fotsiny ihany ny alina ary tsy androko izay araina ny andro e. Nangatsika angasa misy olana? Andray kose nieritreritra n'izay mety ho valy teny avy aminao haiko anefa fa tsy zava-dehibe aminao ny fisiko matoa adinonao izay ny lazaiko tsy ela akory fa vao omaly izay fa hainao fa mafy tamiko ny namoaka azy. Re malahelo be ny endriny. Fily eo? Fily! Tsy maninona e, aleo ionona. Azafady fa niteniteny foana ny vavako izay nasa daika hatrany nanambara azy taminao. Ary isy raha anao farateny dia inona zany zao mivaly ny andrasanao ary? Aza terena reny fonao fa eno izy dia izay lazainy ambara amiko hoe tokana ihany no andrasako hoe enina tsy dia ampiononako. Dia raha osy aho hoe tsika? Tsy maninona ka safidy ny mity ary fanirinany ihany efa tsy anjary zany. Misaotra anao namaly. Ilozako kely aloha anao fa mbola monjy zavatra izay aho e. Mijanona aloha fa inona ary ty tezitezitra ty? Izao fily tsapako tokoa ny fitiavanao ary inoko fa izany voaloham-pitiavanao. Fantatrao nefa lasako tamin'ireny resaka fitiavan-dreny ka sao eloko ny alekeko ny fangatahanao. Amiko dia izany tokony salasala ny anaiko fa tsy ianao ny ahotra nambaran'izany hatrinely. Ka tsy tia lalan'izay lasanao e. Ataoko ty ianao no laza fa avy amin'ny fony fitiavana ka ninona antsana na hevitra manasaraka dia ny fitiavana no manaisotra an'izany. Eny fila, tiako ianao ary amin'ny foko manontolo vonina ary tsy akaterena fa mitsitrapotsy ny fizonana. Marina ve? Faly loatra. Iza tokoa moa nanapo hoe vehivavim-panefoefo sy manana ny maha izy azy ny nanaiky lehilahy mahantra sady mpiasany ihany. Satria manan-kilema dia izay sary hitan'ny olona sanararao tany aho. Mora no tia fa sarotra ny manadiny, indrindra raha ilay voanitsilo no ngotana tsy satry. Ka mino fa tsy hambava fotsiny izany fa ho mandrakizay toa matahotra ny ray ary Jemima, tsy hafeniko anao zany.
fa nahoana kosa ka nifidinao ny loha nefa atahoranao ny masiny dia inona izany ny tanjonao? Ahoana nefa nilazana an'izao amin'ny madama reninao ka na miredareda tsy voavoniny eo ny maro aza to tsako ny fanatritava amin'le reninao orafoza koa. Asa manahy ianao fa izany ho ilaza azy ka zanaka vavitokana tiany mama ka tsy andany fangatahako izy. Izaho nanambady anao fa tsy izy, ary rehefa hay ny tantaram-pitiavako ka tsy hanao izay hampalahelo ahy izy ry fila. Tsara izany fa zao efa niteny tamin'ny madama reninao aho fa ho an'ny fara-tsy ho misy anay raha mampitsoka amin'ny herinandro vao miverina. Amin'izay dia inoko koa fa eny ny valiny avy amin'ny reninao. Za koa ilaza miray aman-dreniko ny momba antsika. Raha izay fotoana efa nahela tato izay koa ataoko angamba fa ampy antsika ho fizahan-toetra izany ka raha manaiky zareo dia iroso amidingana fanambadiantsika raha ekenao. Alamina re, za koa ezaka arak'izay tratrako. Izay lazanao koa dia trofoka hatrany sahady. Fa inona foana ty malasa sainanao ty toa efa ela ihany izay nijanonako teto izay fa na fisiko aza dia adininao tanteraka. Sa mbola malahelo mandresy foana? Lehilahy be dia be io ve dia olona ray no etsona retim-po marary eo farany. Jemima, mary avy ianao Mama, feno mistera ny fiainako izay ho afoko. Ka na mitenao aza maika mistera koko fa misy inona? Afaka menao avy aloha mama maka toerana tsara aloha ary azafady. Eny ary lazao fa miainao. Haiko mama fa diso eo anatrehanao aho. Sainga tsy azoko terena ny foko fa tsy ny safidiny. Fimibaraingy nefa izay ho anjarany. Tsy lazaina ary? Manan'olo tiana. Ko inona izao maratsy an'izany? Dia adinao ihany izay olo tianao taloha tany anaka. Meza mifatoka n'ilay vaovao dia aza miezaka akory atsiaro an'izay lasa tany fa lasa tsy hiverina tsony. Tsapako fa mbola tsy mikatona akory miferin'ilay ratrako. Nefa izay fanafody antenaiko n'olotry ilay foko sy mba mifitiavako taloha. Ka iza ary sady olo tianao anaka? Iza ny anarany, aveza ny fiaviany, inona ny asany, dia firy taona eo koa izy? Iza? Tovao hatrany lelako ka. Haiko fa faly loatra ianao ty sitreo aloha ty rano ty dia tony ho tsara ny fo dia alamino ny saina. Ao sitreo ty. Misaotra. Dia lazao amin'izay ary. Tsy iza fa ifiry ny olo tiako. Aiza moa ry tsy nianavahako an'izay filifily be dia be raiky Madagasikara io rehefa tsy laza izay fevindry dia lazao. Inona ny asany? Ka ifily jardinier antsika anie izany izy no tiako satria tia lanitro fa lozinina re ty Jemima. Tsy tahotra tselatra dia sahanao milaza amiko eto masomaso eto hoe sao dia mba efa lasa dala aho ianao. Efa haiko izany ho valiteninao ka samy sahirana akory milasy eo toy. Efa ndraisiko ny fanapahan-kevy fa tsy maintsy roso aho. Izay tsipadolaka ny tana izany itsipatolaka ny tana sao dia mba tsy hainao ary io. Sainao akory hoe ifily ka mpiasa antsika tamba voatra sady zara raha nahita rindry-tsekoly. Tsy
Ianao indray ve ny amelazako Jemima? Diso fetefa ny safidinao. Zanako a, fitiavako anao sotr'izao ny tenenako an'izany fa tsy hoe misy ambadika akory. Ka tiako fily e. Ary tsy haiko koa no mamaritra ny fitiavako azy. Tiako izy. Izay dia ampy aho. Satria feno ny kapoaka ny fijalianao ara-pitiavana dia manjary miantsampitsampy amin'ny hazo boboka izay tsy ela akory dia enjera. Mitovy an'ilay adalana norina trano teny ambony fasika ty ianao. Zanako a, enoy a? Oako izao. Misaotra. Avela ho ahy ireka azafady anatiniko mety ho fanapahan-kevitra. Tiako ho tsapanao fotsiny fa amin'ny fomba fankatiany paradisa fahavalony afo be. Aleo aloha hiteny kely alohan'ny andehanako ary. Izao a, ekeko ny itiavanao amin'ny fily ary mitsodrano ny fitiavanareo a. Raha tendrin'ilay avo ambony tokoa firahanareo. Mbola misy andro maromaro izy vao hiverina ka sainy tsara izay hevitrao mba tsy hanenenana. Haveriko foana. Efa ela izany ny tapaka. Ary efa niteny eny teo anatrehany ka hoentiko hatreny ambony alitara izany. Eny e, mandra-pahatapitry ny fofonaiko aza dia eny foana. Ary isan'andro nanavoazako ny eniko tsy hiofo. Eny ary, manaiky aho. Amin'ny fona aminao raha nanao tenina rarina eny. Zaho zariana fa ny teniko ny adinoy. Mamelava ianao anaka. Tsy mitana laelo aminao satria reniko angenao e. Miala tsiny koa nanao telo marary. Mahazo mandeha ve? Mahazo mandeha ka. Idio kely ihany farafarany io azafady dia aleo zaho sy ny rindrina efatra no hifanazavato. Manao any ianao? Za efa sasatra sododiny ery ny andro ianao. Ndao mandrosa e. Otry. Toa tsy faly nefa vao eo ny tonga. Fa misy inona? Ny tena marina re tsy aharitrela ka. Tsy azoko. Zao re, rehefa nidina tany ambanivohitra fa tsy nisy anay ka laza ny momba antsika. Ie? Dia zasy ianao zany. Inona? Nandà nefa ireo ray aman-dreniko fa tsy nahazo mivady hono tsika. Indrindra fa noho ianao zanaka mpanan-karena sady mpampiasa ihany koa. Maninona? Ory loatra ny foko saingy tsy misy ray aman-dreny an'olo-bato mafananjana ny velively e. Ny tsika kosa ranga tsy mitovy ka na ho ela na ho aingana tsy maintsy hisy fihetraikany foana. Andray, fila. Misangisangy hafa ianao e. Sa somba nofy ary izao iainako izao. Marina izany Jemima. Aminay ny ambanivohitra mantsy dia ny ray aman-dreny ny zanahary faharoa tsy maintsy ekena sy toaviny. Zao re, mitsodrano anao a hita olona mitovy harena na mpanefoefo lavitra mihoatranareo mihitsy aza. Fa za kosa hitady an'izay vehivavy mitovy saranga aminay. Tsirifina. Atsakako ny tsisy anao na dia mbola saltine ihany aza. Sy losanao mafily aho. Mararo ny foko ary tsy vitako ny aina tsisy anao. Mengafo re. Milafiko rehefa latianao e. Jemima ô, tsapako ny fahorianao saingy ny ray aman-dreny lolo avina tampony loha. Aka ny entako fotsiny aho io dia andeha. Tsy maninana tsy omeny renino tsony aza ny karamako farany tany. Mila miala ato fotsiny amin'ny fantatr'ireo nahitako masoandro fa zany ny afatra izy ireo. Jemima, adino reny fisiko a. Dia andraso le tena anjaranao avy amin'Andriamanitra. Azafady ianao lalako e. Fily
aloha mifona re mitsanona. Aloha ty jus papaty atontono dia oka izany ranomaso. Mamo fa aiza ny toerana tokony isy ahy e. Sao diso adresy nametraka teto. Le misy fely kosa efa hita hatramin'ny voalohany fa tsy izy e. Sainganao misisika dia nanaiky tsy satra sao dia izany niteraka fakahalanao ahy eo. Naleoko nampilefitra ny am-poko. Ka tsalaza no ilaiko mama. Torohevitra ampitomony saiko ny tadiaviko. Azafady ary ny tsara aminao zao dia miasa mihitsy ary oka ho azy izay. Fa alohan'ny ahitanao asa aloha dia aleo ianao alefa miala sasatra any Anosy Belleville. Rehefa mahita asa misy tolotra asa mety aminao iny dia atsoka ianao. Mety? Mety ka. Dia ilozako rehetra izany mama. Izany salamy. Aza sina akory momba. Tadio fa fifalianao ny fahasambarako ary ny raharaha rehetrarehetra koa ny mbola vitako daholo. Misaotra mama. Herinandro androany sahady izay ny tetonosy be. Tsara sy kanto ny toerana ary mahafaka ny atsaiko amin'ny ampahany. Tsy ny mampatsiahy ny lasako ny amin'ny fitodiky ny eritreritro hiverina ny lasa. Fanarahana ny fitopako ny onjan-dranomasina malefaka nefa tao mampatahotra. Fily izay any ambanivohitra sakaizany saha. Mety mahatsiaro eny amofo-parihy. Fa zaho kosa ety amoron-dranomasina. Ilay fitiavana izy fily mbola tsy namerana akory dia efa nonkotrana hatrany amin'ny fakany ary natsipa anaty afo levina mandrakizay. Hanomana nentako dia tsy maintsy handeha indray amin'ny herinandro. Aleoko eo ny ilany mama toy izay rehefa mandeha feritreritra ohatran'izao foana ka. Fa izany nahita asa mety aminao jereo tsara io larano dia atsora liana. Efa hitako io ka. Misy orinasa maromaro eny efa nandefasako fangatahana dia aleo ry ny andrasana ka. Miandrariko. Fa nisy orinasa ray izay ny antso ao maly. Fa be loatra ilay fepetra takiny zareo nefa za aza mbola tsy nanomboka akory dia anjary tsy nazoto aho. Ka hoe azafady aloha mama. Allô? Manahoana tompoko? Ie, izy indrindra fa ahoana ka azafady? Ka araka reto taratasy momba anao reto izany moa dia tena mifanaraka tsara amin'ny mari-pahaizana sy ny tekefanana anao takinay. Mila olona ohatrana mihitsy izany ny orinasa e. Ka za indrindra tompoko ny antondiako arak'ilay ansomaly iny. Ka voalohany indrindra iny tompoko za mitaliana direkterata. Misy anao toko moa izany ny fiantso ahy. Faly mahafantatra tompoko. Eny tompoko. Dia ny andraikitrao kosa deputant-tsoratra na sekretary. Eny tompoko. Ary misy fotoana izany ianao manaraka rehefa hoe mandefa hiraka ny lehibe amboniko ka ataoko mpanampy na assistante izany ianao. Izay no tena asanao ka asa raha hoe mety aminao izay. Mety ka. Ny anarako kosa Jenina Armela Ramiadanarivo, mbola célibataire.
efa hitako tamin'ny dossier fangatana nge zany satria adiniko tokoa tsy asiana directeur na misy efa avy hatrany dia mahatoko tsy misy fangarony ka ianao ne zao lehibe ako ka tsy hafahafa be ve zany na nitry voninahitra anao sanatria tena mety ka ary vomaika aza tiako satria mpiara-miasa tsika ka tsy tokony misy hoe fampiafafy amin'izay koa nge tsy dia misy hoe elanelana be sao izy jemima hoe ahoana dia ahoana ozy izy jemima ho ahy eny sarotra amiko ny anonona mivantana ny anaranao tompoko farafaratsy mba monsieur na ramose fotsiny azako eno any voavoalohany toko ka tsy meko tsiny ianao na izany aza mila mizatra tsy kelikely anyka azafady indrindra efa fantatro ave nefa fa mikilepaka ny tongotra vy tsy dia ilaina loatra ny mahafantatra an'izany satria ny tananao miasa fa tsy ny tongotra ao ka andoary aloha ianao atoroko ny toeram-piasanao dia mba manadio kely eo angamba aloha satria efa elaela zay ny taony tsisy olonako tompoko ny tena marina mantsy dia bevoka le sekretera mpanampy hafarany teo dia tsy miverina ntsony izy taolina ny fahaterany fa nametra-pialana le hoe hitaiza sy karakaran'izany anao ka zay aloha zany no ataonao zao fa raha pitsy anao vao manomboka miasa ka omeko ny frais taxi anao andehananao mody Viva 98.8 mandeha fotoana ka 10 volana androany sahadiny na ampiasa tato izay mpiara-miasa akaiky amin'ny monsieur mahatoky lehibe ako mahagaga fo ny voaniditra tato dia tsy mba nisy an'izany entretien izany fa avy hatrany dia nandray ny toeram-piasako mahatoky tsotra tsy mba miavina na manambony tena fa mahay mifandray be amin'ny mpiara-miasa rehetra izay aloha nitsapako hatreto milamina sy mizotra araka ny tokony ho izy ny asako misy fotoana za be monsieur mahatoky mihitsy nasaina rehefa avy eo mba hiary sakafo aminy mino fa toerana tsara sady raitra sa nitondrany azany vokatry ny hafalepony tamin'izay vitako nandritra izay 10 volan'izay hony afa-kerinandro indray nefa dia anainga hiazo any Tomasina ny arak'izay irak'izay to hoe dada toa anao ny lehibe an'io tonton zany dia an'izany koa zany ty orinasy ty mpanankarena zany zareo sady milamako aleo aloha andamany reto taratasy reto fa mila mandalo any amin'ny directeur mantsony reto sy ny hafiny way mariny jimima mandroso ka manao ony ma salama tsara ka mavesatra ny ianao zany ao fampiko eo ary misaotra sady misy fondalana netiko amin'ny mamako ato ka nanahoana ny asa tany sady nahazoazoaina angiza ny zanako izany milamina tsara ny asa ka sady nahazo vakansako ngaky tsara kosa zany ko fialatsasatra misy koa moa zao amin'ny mpianatra sy mipiasa kotsofiny izay morontsirako Tomasina ka tsy dia tao Tomasina foana kosa nefa mba nandehandehibe mihitsy azy nefa ny asa vita sy matsara tsara izany orinasa misy anao izany aretsy aloha petra hoe tsy netana dia avoa ny voandalana za koa efa maiky ery ao ary ay mandroso raha matokely jimima mandraisa toerana ary dia niatondihanao zay misaotra tompoko saika anao tatran'ilay diantsika tany Tomasina fotsiny tompoko ay ndraso ao hoe jereko
reto ary milamina tsara dolo reto ka mazava tsara. Te hisaotrana manokana ary jemima. Rehefa miasa ianao dia tena mifo. misaotra tompoko. Tsy mikely aina koa fa ataonao mpitiavana. Misaotra anao fa mahatedera loatra e. Ataoko angamba fa tsy tokony hisaotra akory ianao taleha. Miasako no nataoko. Dia mbola tsy zatra manonona ny anarako foana ve? Sarotra aminao ngano miantso fa tsy misy teny ankoatrany hoe mahatoky. Eny mahatoky a. Hoay marina. Lasalasa tokoa ny vavaka ka nahatona ny anarany. Izy nefa amin'io vary sy velontsika ery. Sa kosa nanjary ny ena eny. Mbola misy ilainao avy azafady. Satroko dia satroko tokoa ianao hijanonita e. Dia resaka foana koa tsika saingy miasa no ambony. Fa alohan'ny andehananao Ilay tompoko. mba azonao lazaina amiko ve ny tsingerin-taona nahaterahanao ka? Tsy manina ka 14 febroary. Hafa kely. Ya, azay ihany ka. Misaotra anao dia mahazo toa Ka nanahoana ny asandry tao izay? Mandeha tsara? Milama tsara mihitsy ka. Sady ny direkteur an'ilay toeram-piasako ne tsotra be ny mahay mifandray be amiko e. Izany a. Nanjary tsy nihafahafa tsony ary ako. Tsara kosa izanyko. Fa izaka iny anaran'izany direkteur tsara fanampy izany? Monsieur Matoky. Fa sarotra amiko ny anonona ny anarany mivantana na dia izany aza hono no tena tia. Tsotra marina ankizy izany ka. Matoa izy tsy hainao nalaza raso na siosondresaka nandritra izay 3 taona benjanonanao tao izay dia olo marina izany iziko. Teny kely mba tiako hanampiana an'izay ki dia ajo tsara ny asa dia mahaiza mifandray amin'ny olona rehetra. Misaotra mama. Fa zahaza nery mama tamin'ny tsingerin-taonako voanio izay maray dia mifehezam-boninkazo miaraka tamin'ny chocolat. Dia avy eo ny mbola nentiny miarany sakafo tany amin'ny restaurant koa rehefa ndrava ny hariva. Hafa nge izy izany e. Mitady aho iny ianao? Ao, mahazo toerana fa misy resaka tiako lazaina aminao e. Misaotra. Eny ary miainanao Hono ary Jemima. Eny tompoko. Izay taona maromaro ny rahantsika tato izay ve dia mba tsy tsikaritro mihitsy ny fihetsiko. Tsy azoko. Ny fantatro dia hoe olon-tsotra sy tia manampy ny hafa ary sarika loatra raha Monsieur Matoky. Ary ny ankoatr'izay ka? Bikana angana malemy fanahy. Dia izay fotsiny ve? Fotsiny aminao izany fa zava-dehibe ho an'ny hafa. Sa inona koa izy ianao ka? Ary inona ny tsapanao tamin'izay rehetra ny tanisanao izay ka? Ngamba hoe maha-piara-maisaka aitsika dia ampianao foana. Izay ny tsapako sy azo tsapaitanana. Nefa koa manam-pitiavana anao Ohatry, fa inona mampitsangana anao tampoka teo e? Mipetraha aloha Jemima. Ka tsy napoziko fotsiny. Tia hanafina an'izany ihany saingy tsy tatiko ny bitsiko ny foko hanambaran'izany molotra e. Naleoko ny vavako avy hatrany. Ataoko angamba fa ampialalako anao izay 3 taona mahery ny asanao teto izay ry Jemima. Saingy betsaka ny tsy fantatrao indray matoa satria ny andro tompom-pisiko ihany no atao am-piasana fa ny ambiny efa ampy ho amin'ny fiainako hafa ny ivelany. Mba azonao tantaraina amiko ny apahany ve? Na ny tantaram-pitiavanao kely fotsiny azy? Eny ary nanan'olo tiana ary tena nifankatia izay. Izany lehilahy izany voaloham-pitiavako. Tokana ny foko ary tsy nomeko olo-kafa fa azy ihany na dehibe aza no mitady andrombaka.
tapa-kevitra izay no rosatra ny fanambadiana ka nikasany anao soratra. Ohatry ny hoe raha-pitso ilay fisoratana anao tao dia androany tamin'ny ora toy izao isy ny tratra ny lozam-pifamoivozana mahatsirava izay nahafatesan'olona maro ka anisany tamin'izany izy. Io saiko vadiko maty tradrano izy. Tsy nisy dikany tamiko tsony izay mety ho toy ny fiainako ka tsy tompony tenako ary nandositra lavitra n'Antananarivo. Nitsambikina tamina tetezana anankiray izay tsy nisy tsaroko tsony afa-tsy zaho efa tao amin'ny hopitaly. Nitsindrona izay natao tamiko no nitarika ny fahalemeko hatramin'izao io. Mafy tokoa izany namory tiana ao anatin'ny fotoana fohy izany. Indrindra fa hoe eo fahiroso mba ho ikambana mandrakizay. Saingy indrisy fa vokatry ny fisarahana manaina dia tsy ho hitako tsony izy fa ho vovoka tsy hahalala tsony izay fisika eto an-tany. Mandritra izany. Mety izy ianao eo mitoerako. Dia toy izany hoe? Oak'izay tsy te hitanisa lehilahy efa saika hampiakatra ho vady izay samy amin'ny karazany avy ka fanahinao aza itsara ho toy ny vehivavy ratsy fitondran-tenana dia sany loatra azy Tena mampalahelo tokoa izany. Azafady fa namafota mandry saingina izany aza tsy mampiana ny fitiavako anao izany ry Jenina. Diso fetefa ny safidinao ramose raha ty amiko no mandondom-baravarana. Sady ianao nga moa tsy efa manambadika. Karaha nisy izany tsy efa fantatrao mahitanao e. Milaza fotsiny hoe tiako ianao fa tsy voatery hoe zonge ny valiny. Anondrasako foana fa izay teo no mahandriko. Tsy teo voavitaka tsony ahy. Tsy haiko hoe inona no tokony ataoko. Tsy voatery tovitolo kosa nge ny lehilahy rehetra e. Matoky ahy ianao ry Jemima. Fo raiko izay. Omeo fotoana elaelahany ny ako ilazako ny valiny aminao. Afaka mandeha avy e? Ndoaly dia mba katony kely ho varavaranao azafady. Mazoto ianao? Mazoto koa ianao. Dia izay ho ary mama. Teaka hevitra aminao fa vaka ny saiko. Tsy hitako ny atao. Ka inona indray ary ny salasalana amin'izany? Izany izy hoe direktera sady dadatoa amin'ny tompon'ilay olona saesanao ka asiana feritreretana inona indray fa tsy avy hatrany dia ny kely. Za mino fa rehefa tena miaraka nareo dia tsy sekretera izany intsony na assistante ianao fa mba ataony miakatra amin'ny toerana ambonimbony. Fitiavana anie ilay resaka eto ry mamy. Ary tsy saraina amin'ny fonony koa miboky ka ny famirapiratany aty ivelany no hamaritana izay ao anatiny. Inona nefa ny tsy nilazainao tamiko na dia mbola tsy hitako azy izy. Ary na ianao za mihaiko fa matoky dia lehilahy tsotra sady malemy fanahy sarika sy ny sisa. Koa ny famirapiratany amin'ny fonony ahoana moa? Nangataka fotoana lavalava ny amaliko azy. Sao raha pitso ianao vao miditra ny varavaram-piasana dia ataovy lahara-pahamehana ny famalianao eny ny fitiavana. Sao dia ho atoandro fiteronono ka ilozany omby miaga. Raha tia izy dia mahandry. Sady sao maimay eo fotsiny ka hiteraka fanenenana indray avy eo. Saingy indrisy fa ianao tsy andriana. Se lazaiko atao fa tsisy ray aman-dreny mafoy zanaka izany. Tsisy an'olo-bato mafana anao io. Manso? Miarabanao? Azafady manelingely? Tsy manina ka. Ary manina raha tonga dia miditra fa tsy mandondona intsony. Manoatra ny hoe vahiny na stazierako. Ataoko angamba fa tsy fahalalam-pomba kosa izany Ka mandraisa toerana ary dia ny atondianao? Misaotra. Rehefa nandinika nandritra izay alina maromaro mitondra fisaina izay dia manaika niaraka aminao. Iaraka amiko hoe ary ny tiaviko.
ekeko avokoa e. Tena vokatry ny fonao ve izany? Eny, tsy niterena. Iaraka amiko sy fitiaviko. Dia ianao izany aninona ka? Ny anjarako dia manaiky ny fitiavanao satria tsika fo iray. Faly be ary Jemima. Ka zao aleolohantsika zao samy mamonjy ny asany fa raha rifontsika ho any amin'le toeram-pisakafoanana falehantsika iny. Eny aroko. Sa aleo toerana hafa indray ny hitondrananao mariky ny fitiavantsika vao mindoa. Zay e. Mifankaty be kosa nareo izany hatrany amin'ny toeram-pitsangatsanganana ka hatraty amin'ny toeram-pisakafoanana. Jereo reto sarinareo amin'ny fonday raha tsy sahala amin'ireny tsy faty ireny. Oay, ty izany tena tiako be sady mazava tsara. Taizy ty? Tamin'izay ilay tany ampefy io alahady tamin'izay. Ie, tena mifankaty tokoa aloha izay na dia voaingana azy. Tsapako tokoa ny fitiavana mama. Mandany fotoana be amiko izy sady manao izay tiako sy mampifaly aina dia mbola tsy nangataka zavatra taminy azy zany efa koa ny asa vitany ara-dalàna. Averika any tia avy tsara izy dia ajao. Tanako iny azy fa sarotra mila. Reny koa olona misy dika sady manana maha izy azy fa tsy fatritran'olona sanatria. Tsy manam-pahaizana fotsiny fa efa perinasa mihitsy ka tsy mba fanary. Ka ny akory mama tsy ny fananana na ny toerana misy azy no hitiavako azy fa ny fanahy maha-olona azy aho. Mbola tsy namitako ny fijeriko azy aloha e. Ary meno fa tsy hiova izy satria olona efa mato-tsaina raha mitoerana sy ny taonany. Mifankatiava tsara e. Dia ataovy daholo izay tiany ataonao ankoatran'ny manao sorona ny tenanao io. Azonao izany? Tsy atory voanjo adinany atiry mama fa efa mahalala ny mahavoravinao ahifika. Aiko izany. Manarony, ahoana koa no natafidiranao teo am-bavahady teo nefa mivavahady minty io. Sa ny aoka tamboho? Mivaim-piany vavahady eka. Ary nakaizy fily no tonyanao indray no manao voninkazo. Fily efa lasany amin'ny misy azy ihany e. Zaho koa tsy semba nara-batana ka hitamby amin'izay olona. Fa inona nefa no natony nandehanany? Izy mantsy toa olona tsotra sy mazoto ny asa ihanyko sady matanjaka tsara. Ny antondianao lazaina fa tsy dia manam-potoana olanina aminao azafady hitady anjemina ao ve izy? Raha hiteny aminao hoe adaly ianao dia ho tesitra ka mety atahorako anangatsandro mihitsy. Nefa dia izay marina. Firy-taona ty ariana ve moa vao mahatsiaro amin'ny fisiany? Ka zangy etsy ny tsaratra nandefa mesazy tamin'ny mihitsy nefa dia tsy mivaliana. Miantso dia tapahany foana nefa te hiala tsy nisy anazava aminy. Satria efa vitanao sitraponao vao mahatsiaro azy. Na mialoko aza tsy tanserana teto aminay tsony. Dia mbola isino anao ihany ve? Ka za kosa nge mbola eny tsara dia atongelany ny sofinao fa teny indray mandeha tsy miverina ny ahy. Ijemima tompoko efa manambady lehilahy manana maha izy azy sady lehibe ny orinasa eto andrenivohitra fa tsy olona variana amin'ny hoaviny amin'izay resaka fianarana tsy hay fiafarahana ohatranao. Tsy mahaposiko. Nefa zany dia mengavy anao aza manelingely lasintsony ianao fa efa sambatra izy. Na manao narevo anao tany alaina vady fa izy efa ena tanatsaka ka sasapoana eo ianao raha androbaka azy. Ary andana toy izy ny lalana efa nizoranao dia aza miverina sy mahatsiaro azy akory sy izay lasanareo. Efa mifafay ny momba anao ka na ny fony aza efa akafa no mitoetra. Mivoalavitra misy anay ary fa tsy ilaiko akory. Efa tony tsy misy ianao aminay. Tsy dia manana tena koatr'izay Mazava? Mba afaka manazava fa ve za azafady? Afaka manazava ianao fa any ivelany ihany fa tsy aty. Mana fotoana na ny mahita anao eto aza.
so voatondrakinyrano eo a raha tsy zany a dia asaiko avoaka ny doara le alika masika eo ivovo aminao fa leo a aoko so fa aza misahirana akory ka lasa mandeha andeha dia lazao jemina hoe nandalo teo mandresy ny fitiavany tsy miva hoe mitady anao efatra taona hoe izay ny lasa ka izay ny saika ny lazavainy velony madamy alinina lasa e Viva 98.8. Mahafinaritra kosa le zany ambanivohitra izany ambanivohitra efa mivoatra sy tsara firafitra raha ny tanàna ndrivotra koa madio sy milamina ny toerana tena tsara ambo malaza foana kiny eto a tsy dia lavitra n'Antananarivo e rehefa avetsika mijery an'le fasanare ambony ary vao miditra ny vavahaditsika dia efa mahita soratra hoe teraka ndre atopoko indrindra rehefa miditra oatsika dia mahita karazana fasana hafa kely dia ny sasana ohatran'ny trano ny akabeazana misy trano kely ohatrany hoe tranom-boromelala ny etapony zany dia misy koa ny anirotra dia ao koa ny martiora ny tokotany indray a dia vita rary vato sady misy fipetrapetrahana ohatrany hoe toerako mpisakafony matahotra ka ianao ndre tsy mandeha rery efa eto hiaranao ry jimima isaky no any Tomasina dia mandalo eto foana nyfiatra fa zao vao mivily te sady nijerijery misaotra anao nampahita an'izay mbola tsy fahitako fa ona tsy be dia angano miditra amin'izany toerana izany na hoe tsy misy mpiambina tsy bedika sady be olona mivezivezy ingany ka tsy aloha amin'izay ve tsika miala eto eny ary mba raisy ny tanako fa sao men'izay reto eo ary moramora zay mahatsara sambatreria zany mahatsara maivamaivana ary mahatsapan'izany atao hoe tena fitiavany izany hatramin'izay ny rahako tamin'ny mahatoko izay toa te ahita izany foana ka satria ny foana koa moa ny tondra mitsangatsanganako lalipaka ny fitiavany ka tsy horavan'izay revi-doza mandalo tsoa enkany mba ho mandrakizay tokoa ny fitiavanay oe iza koa ary samy mandondony izany izao Monsieur Natsan mandroso fa tsy mety io jemima ary toa tsy nandondona oatra amin'ny mahazatra tsony fa avy hatrany dia niditra e ary ina koa mampiaviavy be anao ohatrany fa misy ina nga ao aloha mahazo toerana dia lazao e tsy aritra ela tompoko aleo eto ny fahaza misahirana tsy azoko lazao ary ho azonao ka misy vehivavy lava volo somary mitombo fotsiny volokodiny izy sady tsy foiny tsy lavany sady tsy kely ny tsingesa fa atonony tsara mpikana sy tsara tare sotra fiteny ary tsy manana fahasembanana atao amin'ny toeram-piasako ny fandray tamiko sady nampahafantatra fa delilany anarany izy ny vadinao nampiseho tamiko ny tanany avy efa misy peratra amin'ny mariazinareo niaraka taminy koa ny zazalahy kely botabota mitovy endrika aminao tsy foiny anarany ary isy ny sanakareo jenima ahoana nefa ny tiana inonao fa tena vadiko izany ka sao dia mpisandoka fotsiny fa raha tsy misy izany ny porofo dia tsy ino ahy ianao vatranao hatramin'ny manala miperatra ao aty ampiasana ka ny zavatra rehetra koa le azo fironona rehefa te hampiady na hampisaraka n'olona le dia aleonao ve miaro ato izay andany amin'ny vady aman-janako ao fa dia inona loatra ny ananako nefa tsy hanana ny vehivavy iny e vehivavy aka mialatsiny fa tsy afaky ny rosy rehefa fantatro fa tsy ahasoa tsy marina izany tsy mangily ianao e tsy marina ho mangily ianao inoko fa le fanodomenary tato amintsika ny tantarany ferahantsika rehetra tany amin'ny vadinao
ka nitondra ny sary mariazinareo tany am-piangonana sy tany amin'ny espasina seho an-tamiko. Tamin'ny soratra reo mivady teny amin'ny komuna firaisana faharoa dia gasigasy ny taimina. Ary ianao mihitsy ny nilanja ny soram-piankonana fa idely lavadinao kosa mitazona ny tananao havia. Mbola piko! Tamin'ny fotoana nahazonareo zaza dia niaraka nanao selfie nareo teny mianaka teo am-pandriana. Tsy manatsiny-tsivozana gaoka somena lesona ratsy izy ny amin'ny fanitsakitsanana amin'ny olona manana fahasembanana toa. Delila! Diso fanonona ianao Ramsea. Delila no izy fa tsy Jemima. Jemima dia olo tianao fotsiny fa Delila no tena vady mariazinao. Mba afaka mino avy ianao aloha Amantaona nefa nenoko ny feonao sy nandrotsorotsianao atao anatin'ny molotra feno fiatsaram-belatsia. Lainga daholo ny hitako ankehitriny. Voky afa misaotra. Ka tiana zavazavatra aminao ange ka mba ianao moa e. Tsy ilaiko akory fanazavana avy aminao e. Aizako ny alalako na ianao ihany no abevoaka n'ilay sekretera tato faran'izany dia izay tsy nampiverina sony. Ny any farany angatahako aminao dia ny anasianao sy mety taratasy felako ty. Ka tsy hoe te hiala nge dia miala fotsiny amin'izao na manao taratasy anao manokana hoe atao soni dia vita fa mbola misy dingana arahany io. Tsy maneranao ka saingy tsy manakana ny hevitra tsy ary izany. Ka za kosa nge dia anazava dia tsy hahavelana mihitsy tsy anazava fitaka be vava. Tsy lainga marivo tolotra ka. Fa hainao ny naka ny foko ary rehefa azonao dia nataonao kilalao. Ny andiminao anefa dia hoe misy farany ny zavatra rehetra. Misaotra anao ny tsikilo sy nanaty adiny tantaram-pitiavako tena naraka ny tantaram-piainako. Ary mandray anjara sy mampitombony isan'ny lehilahy efa niaraka tamiko. Tsy hamenina ny vita fa raha nisy tsara vitako dia masoava. Mora nisy tsy mety lana tsiny. Jemima, andraso aloha. Tena niritina ohatran'ny tsy teo izy marina dia nahavelany hatramin'ilay taratasy felany. Inona koa ary nataony Delila tao amin'ny toeram-piasany dia inona izany izao no ataoko? Tsy nahalala izay nombako tsony fa mandeha ihany tato an-tsaiko toy izay. Navita dia tongotra kilometatra vitsivitsy rehefa avy niala amin'ny bus nefa tsy nahalala fisana akory. Netiko ny azakazaka ilay tongotro malaky hoay za izao be aniny dia aizako tia misy aty. Andraso hoe ohatrany hoe toerana efa hitako izany. Toy hoe lalam-pirenena faharoa mampitohana Antananarivo sy Toamasina ity. Ary tery ampita-tery Jesosy sy madoko ilay miala dia hitsangatsangana any Ampimalasa. Dia inona nefa ny ataoko aty e? Aleo aloha hipitaka. Oe marina, ka miositerina be tamin'ny manatony aty amin'ny akaviana efa eto aloha feno fiara-mijany. Moderna be aloha. Isy aiza koa lasa hoaingana. Isany tena isy fa velibe Erika Mariazy i Alexa Jolamboto i Augustin Tovolantitra be i Phil Jardinet i Matoko directeur i Mandresy mpianatra katso medicine tsy vanina daholo ny lehilahy mpamitaka. Efitra larana faharoambefolo ato izany. Ato ve ny zanako re olona efa elany dia davako azy fa aty ambony be aty vao hitako
mila ho tapaka hatramin'ny lalan-drako oay zanako azafady ane madamy moramora nefa hopitaly ty tsy azo tavatabanina azafady moramora zanako mipedafiko ataovy aminao nytoerana hoe olona akaiky ianao tratra ny lozam-pifamoizana dia fo azo ty amin'ny hopitaly ianao miatokako iny mitony aloha ianao madama fa tsisy vita amin'ny fahatarana ohatran'izany sady manako tapany hafy ianao fa za mitabataba ohatran'io hopitaly ty mbola ianao ihany nataonao inona zanako sana malifaty rehefa tsy nahazo tsy fidirako zany dokotera dia izay no mahatonga na miasa ato amin'ny hopitaly diso ianao fa tsy mpamalifaty ny mpitsabo fa mpanasitrana ny tsy salama no asany fa dokotera zany ianao vorazanao io zanakao mbola midelira be izy azonao atao tsara mijery azy mba afaka nitebitebinao andray akisy mime fa ino ty nahazo azy dokotera finna mahazo azy tamza avy tany tomasiny iny no nahitandian'olona nitangorona be teo amin'ny arabe anambohitra andrina mivoaka avy eo dia nanatona mijery somary nisy fitohanana moa taty amin'ny akavanana noho ny fanamboarana ay jemima nitako fa tsy nahatsiaro tena teo ary ny tsirarabe ny fandrombahan'olona teo ka entiko avy hatrany taty amin'ny hopitaly andray raharaky ny nambarany nanatra maso aloha dia nahita fiaravaventy anankiray nirimiririmy be ny zareo izay saika nandona azy kanefa tsy nahakasika azy akory dia no ny fahatarana vokatrena tonga azy tsy nahatsiaro tena ohatr'izao ora telo taorian'izay nefa dia io midelira be io ny zanakao dia manahoana nefa ny fahasalamana no ny fianjarany tampoka sy mafimafy tamin'ny godron dia mety ho very kely ny saingy mety tsy hatadidiny ninona mihitsy izy ao anatin'ny fotoana fohy manarak'izay koa dia tsy ahita ny masony dia ho lasa dala sady tsamba be izany ny zanako efa nolazaiko anao teo fa fotoana fohy izany dia iverina amin'ny lohaniny ihany ny fahasalamana iezaka izay mpitsabo anao ny faraherinay fitsinjovana ny mpiarabelona aminay satria voatomasina lehibe no nataonay ary aza matahotra ianao fa zany antoka nylany rehetra amin'ny fitsaboana azy menatra anao to tsy hitako izay ambara fa misaotra dia ampyizay afaka mivoaka amin'izay ve ianao azafady fa tsy maintsy ho tsindromina fampatoriana fa reraka loatra izy azafady eny ary oay iny fa natsiaro teny izay mima dokotera fa aisany misy ahy dia isa le miteny aza metsika maherany fa mbola ty amin'ny hopitaly hopitaly fa ina nataoko aty sa hopitaly ny lanitra izay mima torana tany amin'ny lalam-pirenena faharoa ianao dia mandresy nitondranao hotsaboana taty fa isa le jemima dia isa koa le mandresy dia lalam-pirenena faharoa ahoana jemima no anaranao mandresy ilay olo tianao taloha fa efa dokotera izy izao dia zany treninao tsy azoko tena tsy azoko izay lasainareo ka fa jemima ahoana ny anarako dia mandresy ahoana koa no olo tiako dia inao ahoana ndreko andray efa taiza daholo nahazoanareo ansandretrarehetra izany jemima jereo tsara dia tadio ny endriko tadidinao tsy mahita ninina ny masoko fa manjavona be daholo izay jereko ny feonareo mitena ny reko saingy tsisy azoko izay lasainareo fa iza inona ny tokony ataoko dokotera sady tsy hitan'ilay zanako any tsy fatantsony zao efa nilaza taminao fa tsy maintsy misy an'izao ianao mo sarotra tenenina aleo aloha izy atory fa rehefa miverinatsikelikely amin'ny fitadidiny dia mia mahita koa ny masony dia hoviana nefa afaka manantena ve fitsaboana ny ataontsika madama mila manana faharetana ambon'izany mila matanjatsiana ihany koa efa manao ny ezaka rehetra ny mpitsabo zao ry tovavy
aleo ianao atao hoe jemina dia za le mandresy olo tianao to aloha dia ilay niteny teo ny reninao dia alinona no anarany na tsy mahita aza ny masonao rehefa miteny izany ireo olo ireo dia tadidio amin'ny anana ny feoany dia arak'izay keo ny anarany. Eny ary dia olo tiako taloha izany ianao izao. Sady dokotera mpitsabo atao. Mitsabo aretin-tsaina sy aretim-po koa ve? Izay izao mantsy dokotera no ilaiko anazava izay maizina momba azy anasitrana amin'ny foko maratra. Tsy fotoana iresahana izany izao e. Maka ianao aina tsara. Jery matetika ianao io ihany. Eto foana ilay olo tianao taloha sady dokotera mpitsabo anao. Ao, matory amin'izay dia akipino masonao. Viva 98.8. Izany dia ino toy mifatopatotra amin'ny tanako toa? Eny fa natsiary tato. Efa mahita izany masonao izao e? Fa zanga jamba. Fa mbola velona izany fa tsy maty. Aty amin'ny hopitaly ianao izao e. Ora maromaro no tsy nivery eny amin'ny fitadianao. Mitady ianao ny reninao ka raha sitraka ao dia ho atsoko izy. Mama, atsoa izy fa mila azy Andraso vetivety a. Madame Aline, avy ianao aty? Avy. Mandroso fa efa matsiarotsiaro ny zanakao. Andreo Jemimo, efa nahita ve ny masonao? Dia efa tadidinao Fa zanga jamba ka. Reniko ianao dia Alina ny anaranao. Jemima, fa inona no nahazo anao? Fitahamatoka mama. Indritana tsy nahalala izay nisy ary fiara vaventy anankiray nandona tany amin'iny toerana nitondra-mahatoka iny. Tsy voadona an'ilay fiara ianao fa taitra tampoka fotsiny dia nianjera ary tsy miverina intsony ny fitadianao. Tsy nahita koa ny masonao ratsy izao. Dokotera manodresy no nitsabo anao sy nandray an-tanana anao. Aisany olo izany. Tia hisaotra azy Io izy ka? Io manoloana anao io? Andraso hoe olona tsy vaovao amiko raha ny endriny Mandresy, ianao ve io? Za tokoa tsy ery Jemima. Misaotra sangy. Oako izao masoana hirina amin'ny vatinao izany ka. Mbola toka-tena hatramin'izao Jemima. Avy nilaozany sasany satria variana nanomana no avy mbola tsy fantatra tamin'izay. Efatra taona mahery izay. Tadidinao ve? Tsy marina izany. Saintia. Saintia? Efa nanambady izy. Ekeko hoe tia tokoa izy saingy efa natokako anao ny foko dia ianao foana ny mpanjininy. Indrisany efa fa tsy nahandry ianao ka dia nitety izao tontolo izao. Ka nantsy voafitaka foana. Hitako avokoa reny satria nanara-maso anao foana na dia tsy miditra lalina aza. Roa taona ny lazainao. Nefa efa taona izay ny laza. Nisafidy mpianatra mahay indrindra ny mansion nisy ka izany lany tamin'izany satria anisan'ny mpianatra nahay sady major de classe. Herintaona sy tapany teo eo no nianatra sy niofana tany Toronto, Canada. Amam-bolana vitsivitsy izay no natongavako teto Madagasikara sady efa mandray asa amin'ny mpitsabo akoho. Menatra anao Mandresa. Diso eo anatrehanao. Diso eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany satria tsy mahatoky ny feo fieritreretako. Ny am-poko no meko toerana ka sakana limba ny maha-olona. Tsy ho hay reto mamaty-patra reto dia avela ho andeha ka. Jemima, mbola tsy salama ianao ary tsisy dokotera anaiky amin'izany mihitsy. Ka tonga dia vonohy ary ampiasao daholo izay fitaovana mahafahatenga nananareo dokotera ao ampiasao. Disoko kely ianao raha matoky hely Jemima fa mpamelona no asan'ny dokotera ary mpanasitrana amin'ny marary izy. Ary nanaova ny fianianana izany zavatra ataony izany fa tsy hoe ataotao foana akory.
tsy mpamoan'olona velively ny dokotera mpitsabo. Ka raha ho velona dia inona tsony amiko e? Izany mbola ity a? Jemima, aok'izay fa za mbola eto. Nanantona izy dia nipetraka eto amorom-pandriana. Tratsiny ny tanako dia avy any fafantatra masoko. Ary mandresy a, tsy mendrika anao foko. Izany an-dalana mitaka anao. Saingy efa natokako anao izay rehetra momba ka niza teo alohako dia tsisy mahataitra ankoatranao. Teo atosiko ve ny foko adaladala ka andany fitiavako ianao? Tiako tokoa ianao saingy. Aza tohizana tsony. Ianao no alfa amiko ary ianao no omega amiko. Tsy mainty afa-tsy ianao ny foko. Taminao any anomboka amin'ity ka aminao no maranako ny fiainako. Tsy iova fa ho lambana koa ny voadin'ny foko. Ivalozako ny lasa dia misaotra koa tamin'andraisanao andray. Feno loatra voankazo omena tsiny raha-mitomany. Mifangaro na ny ranomasy na lahena ny ranomasy-pifaliana. Raha mety aminao dia hikarakara ny taratasika eo dia hifindramona ny Kanada antsika nipetraka. Any koa ny asa sady hitsabo ny tongotra io. Dia za ahoana? Andefasany ny vola foana ianao mama dia makapa nampy hikarakaranao. Sady firy to hoe nanambady olona avy any amin'ny trareve. Nitady asa taty amiko izy tamin'izay niona farany ka raha mety dia any aminao ihany izy no alefako. Mamela mandresy tamin'ny tsy mety nataoko rehetra. Tisoka mangata-pamelana. Tsy mitanana helo aminao hoe reniko ianao izao. Inisy fananatona sady nandoalika nandray ny tanako amin'ny ranomaso. Onsa ny foko. Mangano ho any koa ny masoko. Fifaliana sa fahoriana? Mama, mitsangana ianao teo fa tsy mendrika aminao izao fihetsika izao. Olombelona ka tsy mendrika ny amoretanao lohalika akory. Efa namela anao ampy izay ry mama. Fona aminao atsy mima. Zany nampirisika anao hiala tamin'ny mandresy. Nisy fotoana izy nitady anao tonga tato an-trano saingy ny roako. Mbola zako ny nampirisika anao hiaraka tamin'ny monsieur matoky. Tsy misy nizaniza azoko tosoina amin'ny tantarako satria za ihany ny tompona antoka amin'ny fanapahan-kevitra. Safidy hatrany ny fiainana ka azoko izao hoe ny safidy raisina an'io no mety hamaritra any am-pitso. Variana be angeza ny malalako izany. Variana amin'ny tany isany lasako eto dia mandinika mety tomoshina. Faverenetiko indray. Aoko izany lasa izany fa ihany ny ankehitriny hiara-norona ho avy mamiratra tsika izao. Marina izany. Tia misy taratasy nisy naminao teny. Misoratra amin'ny anaranao ilay izy. Iza moa nandefa azy ity? Tsy haiko aloha fa tsisy anaran'ny mpandefa. Fa nandefasana kosa dia ny anaranao. Ankizy avy eo ambadika eo nanomeny an'ity dia atolotra anao. Ndrasa ro hoe sokafako dia vakiko. Ho an'izay mimaronelahy. Miala tsiny sahady eto am-piandohana raha namela ty taratasy ty ho anao. Sanatria akory ampisaraka anareo roa fa hitso-drano sy angataka famelana aminao. Manao ahoana ianao? Inoko fa efa milaminareo sady sambatra ianao anilan'ny tianao. Fa za kosa mahatsiaro baben'ny enina namararoatra ny fahalemenonga amiko. Isan'andro enjen'ny eritreritra tamin'izay tsy nety nataoko anao
ka tsy tanako dia iny raha nanoratra sady fanaovam-beloana. Ny tena marina dia niala tamin'ny asako amin'ny mahadirektera rehefa nisarako zasy dia lila vadiko. Lasa ny Fransa izy ary netiny any ilay zanakay antsoina hoe tsy afoy le hitanao iny. Tsy misy dikany amiko intsony ny fiainako ka naleoko nandoana Antananarivo satria vavy manoratra ny taratasy tia dia anainga ho an'ny Nosy be any andeha fiaramanidina eny amin'ny Seranana. Feno ny foka mangano any ny masoko eto am-panoratana. Vahotra hatramin'ny tanako satria rary no azo zava-misy izao satria saika nafonona ianao no fisiko. Inoko nefa fa mamela sady ianao satria olon-tsotra. Tsy napozinao ny hoe fa manambady nefa mbola nahavita mitory fitiavana taminao. Ka izany no niteraka fahadisom-panantenanao anao nitaha amin'ireny fahatsorako sy fihetsika ivelan'ireny. Tsy diso ianao ka olon-tsotra ary tsy nieritreritra ny ampirafy an'ny Delila vadiko taminao. Saingy vehivavy miavaka amin'ny vehivavy rehetra ianao ka na zaza tsy mahay manazava ny anton'ireny rehetra fa dia tiako fotsiny ianao. Tsy haiko hazavaina ny firedaredan'ny ao anatiko ka isaky ny mahita anao dia fitiavana ny pitsiny foko. Aza manao fa tsy angelingelina anareo intsony ary ny angaviko koa dia ny anadononareo atanteraka. Lava loatra ny teniko fa ho faranako satria mbola maika ka so tara fiaramanidina nefa efa nahazo tapakila. Tsy haiko na ianao rery no mamaky ty taratasy ty na ianao sy mandresy olo-tianao. Fa raha ianao rery dia lazo izy fa mahatoko ilay promotion narananatra tamin'ny taloha ilay manoratra. Nisy fotoana nandika ny lesony rehefa tsy nianatra izy fa narara. Ary ohatr'izao ihany koa ny soratanako tamin'ilay cahier SVT. Io misarina amin'ny rahalahy anatin'ny valopy miaraka amin'ity taratasy ity. Sary tamin'ny telefôny natao anatin'ny tahirin-tsary fahiny tamin'ny kilasy fanaranana teny amin'ny lycée izy io. Samy nanao tapy lehibe izay. Io ny fahatsiarovana tsy adiniko sy irariko soa anareo roa. Mahazo izy herina dia engan'irin'olona ary arahany izay zanakatadiavinareo ka haritra hatrany farany. Velona mahatoky. Indre mampalahelo izy zany. Efa ianareo mifankahalala. Niara-nianatra teny amin'ny lycée tokoa izay tamin'ny seconde hatramin'ny terminale. Fa rehefa samy afaka baka dia izy nanao gestion fa hoe omena toerana eo amin'ny orinasany tontondy. Taon'ilay orinasany isanao iny rehefa manana licence. Fa isa kosa nanao médecine. Izy koa efa somary zokizokiny ihany ka vao nahazo licence dia mianatra en ligne ka sady mianatra no miasa mandra-pahazo ny maîtrise. Ary iny ty zavatra ohatran'ny niaraka tamin'ilay taratasy ty. Entiko, andraso hoe jereko. Oay! Sary fomenamena mangirina dia misy sarina tanam-boky voko. Adinonao fa io koa misy soratra hoe 4 febroary. Tsingeritaona nahaterahako izany ro mandresy a. Tsy adino mihitsy izany tsingeritaona nahaterahako izany. Misy dikany lalina saingy tsy fantatro. Terezy fotsiny dia ampy dia aoko izany hoany. Izany koa ianao dia atao lasa saina be andray. Dia antsika raha-pitsoan'ny Kanada iverina. Ilozako aloha fa misy zavatra jereko. Eny ary. Eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy mandalo ady fa ny manofo ny fadiana. Fadiana ihany koa no milavolefina fa ao anatin'ny mangidy tokoa misy ny maha. Isa monina na po fa izaho ilay vehivavy malankilay mazary lasa tao kilalao amin'ny karazan-dehilahy no ahita vady eny sady manam-pahaizana. Vita soratra ara-panjakana tamiko afako maly. Misaotra anao nanaraka andreo mara-pitiavako. Eny, mara saingy namelona ny fanantenana tato anatiko ireny. Raha sitrak'ilay avosa dia tsy anak'ilay matsonya fa ho sitrana ary any Kanada izay mipetraka. Jemima.
ilay anarana nitondra zioka kanefa tsy maintsy etiko mandramaty. Matoky anefa manomboka eto fa Jemima feno fiadanam-posy filaminantsaina ny Jemima misy fa tsy Jemima anaty mara-pitiavana tsony. Viva radio nanolotra ho anao teo Mara-mpitiavana na i Jemima. Tantara nosoratany Jedy John Fanimbinan-tsoa. Novelomin'ny Sinez Christophe Rabearmana Fetraobelona niaraka tamin'ny Nambo Miventso ny Volatiana Rajoelso. Ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Bak Sarano Arvondy. Mara-mpitiavana na i Jemima. Tantara nototosainy maningotra.